voinatrano no tsy dia ny ekipan'ny Seniny tokantranontsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray. Miompana tanteraka amin'ny maha-zava-dehibe ny fametrahana ny fitsipika ifampitondrana amin'ny mpanao politika no hevitry fandaharana an'io. Koa manasanao indray hiaraka aminay hatramin'ny farany. Lehibe tokoa eo amin'ny fiarahamonina ara-politika ny fisian'izany fitsipika ifatondrana izany, indrindra fa amin'izao ankatoko ny fifidianana izao. Azava tsara eo amin'ny rehetra ny fitsipy-dalao ka antenena fa isy ny fifampitokisana eo amin'ny samy mpanao politika rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Tena zava-dehibe tokoa zany mba io fifampifehezana io na ny code de bonne conduite satria tombotsoa rehetra rehetra ny fananana izy io petraka mba ho arifanina amin'izay rehetra miseho, surtout amin'ny lafin'ny akaratsiana zany mandritry ny fizotra ny fifidianana iray manontolo ka hitako hoe zava-dehibe izy ary tena teboka iray tsara hipetraka mihitsy zany anatin'ny mandritry ny fifidianana. Fitsipika moa amin'ny fifampitondrana everiko fa ilaina foana. Nisy an'io tamin'ny fifidianana taloha dia irina izy koa amin'izao. Sarotra ny mifampitondra ao anaty fifaninanana ary ty fifidianana ohatran'ity mialohan'ny fotoana dia efa tsapa fa mienjana be mitady eo amin'ny samy ataoko hoe olona ifanandra. Fa ny zavatra tena lehibe dia ny hoe andraikitry ny lehibe any antoko sy ny kandida nantoko amin'ny fitaizana ny antokony ny pomba azy zany. Itsika efa nanao code tamin'ny transition, code d'éthique de bonne conduite fa natao lalàna le izy tamin'izay fotoana izay. Ary eto amintsika moa ny lalàna ohatra mahavariana fa tsy arahana, tsisy nanaraka le lalàna momba mikasika ny code ny éthique sy ny bonne conduite io ary zay no mahatonga n'le situation misy amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra tsika ka anao code vaovao amin'ny fitsipika zany, amin'ny fitsipy-dalao amin'ny fifidianana indrindra dia zavatra tsara le izy fa tsy maintsy miainga ihany kosa amin'ny zavatra efa niainana. Voalohany angamba aloha tsy ho atao lalàna intsony le izy fa raha aminay zany tokony fifanarahana amin'ireo rehetrarehetra zay te handray anjara amin'ilay fifidianana. Fisaorana lehibe no tokaianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, manome fotoana anao trano sy nisaka talata sy ny alakamisy amin'ny ora mahazatra toy izao. Veloma tonga.